Ary amaranantsika ny fandarana amin'ity hariva ity dia ny azakazaka fiarakodia tanterahana teny amin'ny La Colonnade Ambohijanaka omaly sabotsy ny fanolorany amboara ho an'ireo izay mendrika tamin'ny taom-pilalaovana 2024 eo amin'izay tontolo ny azakazaka fiarakodia izay. Nisataona dia nitanterahana teny amin'ny La Colonnade Ambohijanaka ny sabotsy teo ny fanolorana amboara ho an'ireo izay mendrika tamin'ny taom-pilalaovana 2024 ho an'ny federasiona malagasy ny taranja fanamorina fiarakodia. Samy nahazo izany amboara izany avokoa ny tompon-daka sy ny tompon-daka lefitra eo amin'ny kategoria tsirairay. Koatray dia nanolotra amboara efatra ho an'ny kategoria féminin mixte T2 ary ny 2 roues motrices ny Team Bertin ho fiarah-mientana amin'ity tontolon'ny fanamorina fiarakodia malagasy ity. Na dia tsy nandray anjara intsony amin'ny fifaninanana tokoa aza i Bouma sy Bertin dia mbola misy an'i Lova sy Lucas nandimy ny anaran'izy ireo eo amin'izany tontolon'ny rally izany, izay indrindra no nanaovan'izy ireo izao tolotra izao. Nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny lanoloran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny talehan'ny sport fédéral Rosa Rakotomanga ny ordre de mérite sportif ho an'ireo ray aman-dreny misy sary 20 na vita be teo amin'izany sehatra ny rally malagasy izany. Dia iny fanadidiny ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandram-pioana ho amin'ny heriny ny toizao indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny fariny isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niara-ny asa nanatosan'ny fandarana tamin'ity androany ity teo namana Zakinora Kotomanana, namana Romain sy ny namana Bosco. Dia indrindra ianao izay mpanaraka ny fandarana mahery dia isaorana manokana aza dino fa isaky ny zoma dia mbola misy ny gazety mahery izay rahanao ireo vaovao maro avy eto an-toerana sy avy any ivelany, ary ao anatin'ny gazety malaza ihany koa rahampitso ny famitianareo vaovao nisongadina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Izay ary no mahasakazina fa dia mametraka ny veloma ho mandram-pioana ho amin'ny herin'ny toizao indray. Veloma to.